Eo amin'ny lafim-baovao ara-pinoana kosa vaovao mampalahelo very Olomanga ny fiangonana katolika nodimandry ny farany herinandro teo ny Monseigneur Félix Ramananarivo évêque amin'ny diocèse Antsirabe teo aloha ny taona 470 hatramin'ny taona 520 fotoana izay nisy trony ny ronono. Nodimandro omaly alahady fa 12 volana May 2024 teo amin'ny fahasivy amin'ny 70 taona ny Monseigneur Félix Ramananarivo évêque ny diocèse Antsirabe teo aloha. Monseigneur Félix Ramananarivo izay nosoritany Mopératier Rarson izay efa niara niasa taminy nandritra ny 20 taona tao Antsirabe fa ray aman-dreny lehibe eo nivo fiantraiketana eo nivon'ny Eglise katolika ary olona nijoro amin'ny maha évêque azy indrindra amin'ny fikambanana misy azy ao amin'ny Notre-Dame de la Salette izay fikambanana religiozy ny rany Masiny Maria anatanterahany fihavanana. Monseigneur Félix, zavatra tsikaritra Monseigneur Félix dia marary ny fony rehefa mahita olona tsy miava. Ary indraindray aza dia rehefa hitsapany hoe antony azo alamina, antony azo aravina lay mahatonga le olona misaraka dia marary ny fony. Ary izay aza dia natsapa hoe ohatrany mitondra aretina ho azy izay hoe tsy fihavanana eo amin'ny mpiarabelona izay. Dia izay no ataontsika hoe tsy nahatonga azy tsy misalasala manolo-kevitra mandrakariva na eo aminay pretra zany na eo amin'ny vekaralana zany na inkeo amin'ny fiainam-pirenena izany. Ary mahatonga azy inkeo hoe tsy misalasala mamoa-varavarana amin'ireo olona rehetra izay tonga ao aminy. Manome tso-drano ilainy fa manome torohevitra ilaina inkeo. Matetika moa izay le hoe tso-drano izay no avadiky ny sasantsasany hoe karazany hoe fankahirezana na hoe fanohanana ny sahala amin'izany dia izay misy manahirana azy matetika. Ny taona ihany koa amin'ny fanajana ny rariny ary fandraisana andraikitra ampivoatra amin'ny fiarahamoniny Monseigneur Félix Ramananarivo ary nahavita be teo amin'ny fampivoarana amin'ny faritra Vakinakaratra izy. Raha tao amin'ny diocèse Antsirabe manokana, mialatsiny amin'ireo rahalahy amin'ny diocèse Antsirabe dia mahatsapa fa hoe anisany ny masony Monseigneur izay sy ny fampivoarana ny faritry Vakinakaratra iny. Ary anisany tsaroko ohatra izy rehefa nitendry mandeha hoe nanofy aho ny hananganana sekoly ambony eto amin'ny faritry Vakinakaratra. Dia tiany tamin'izay hoe rehefa ny évêque no manofy dia ny diocèse andraiketany no miaraka manatanteraka aminy an'izay nofy izay. Ary tafatsangana soamantsara moa ny sekoly ambony momba ny ataontsika hoe fizahatany ilantsoina hoe SV ao Antsirabe. Ary tamin'izy hoe zao hoe izy io misotro ronono zao azy dia mbola nametraka fanampo hoe Vakinakaratra ho sompotra, Vakinakaratra ho ataontsika hoe sompotra ho an'ny tsy ho an'ny faritra Vakinakaratra fotsiny fa hoe ho an'ny nosy manontolo mihitsy. Ao amin'ny katedraly Antsirabe no andrasana nanomboka omaly nofy mangatsiaka ny Monseigneur Félix Ramananarivo ary ny alarobia izao kosa no alevinao Antsirabe ihany nofy mangatsiaka ny Monseigneur